misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsara avindray tratra ity alahady fa 1 volana Jiona ity tonga am'lesona ho an'ny tanora zokindray sika dia manasanao anarak'izany hatramin'ny farany ary andray lesona ny amin'izany ivavaka sika tompoandriamanitra eo misaotra anao zany amin'ny fotoana izay omenao anain'io natokanay ianarana ny teninao zany tsy amin'ny herinay na ny fisainanay izay fohy sady maro adsoina fa mangataka anao mba hiteny manoloana anay ary ihany koa hatanolonaka ny fonay mba hitsiry eo aminay izany teninao izany ary koa ahafahanay mahazo tombontsoa amin'izany anaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mijoro ny faharatsiana mianjera ny fahamarinana. Mijoro ny faharatsiana mianjera ny fahamarinana. Ao amin'ny faminaniana momba ny fotoana ara-tandindona ny iray andro ara-paminaniana dia midika ho taona iray ara-baky teny amin'ny fanaovana kajy ny vanim-potoana voalaza amin'ny apokalipsy 7:12 zany momba ny 12 volana zany hoe volana iray dia ahitana 30 andro dia tonga amin'ny 990 andro ara-paminaniana na taona ara-baky teny isika. Ny tety andro fahiny dia nahitana 970 andro tsy niovaova izany taona. Nataon'ny empereur Constantin ho ara-dalàna tao amin'ny fanjakana manontolo ny fivavahana kristianina tamin'ny taona 104. Rehefa namindra ny renivohiny tao Byzance izy tamin'ny taona 307 taorianan'i Kristy mba hampiraisana ny faritra Antsinanana sy Andrefana teo amin'ny fanjakany dia namela fahabangana teo amin'ny fitariana tao Roma zany. Noho izany dia nofenohin'ny papy zany bangy zany. Tsy tonga mpitarika raha-pivavahana matanjaka fotsiny izy fa hery ara-politika izay nianterana tany Eropa ihany koa. Tamin'ny taona 538 taorianan'i Kristy manko dia nomen'ny empereur Romanina Gentilisa Justinien lalàna tamin'ny fomba ofisialy lalana tamin'ny fomba ofisialy ny eveka Romanina nanana andraikitra ho mpiaro ny finoana. Nanana fahefana lehibe noho izany ny fiangonana tamin'ny vanim-potoana tenantenana. Izany hoe ny 538 taorianan'i Kristy ka hatramin'ny 1798. Tao anatin'izany ny fanenjehana mahatsiravina izay resahana ao amin'ny fampidirana ny lesona. Dia nitondra ny papa ho babo araka ny faminaniana tokoa Berthier izay generalin'i Napoléon tamin'ny taona 1798 taorianan'i Kristy io dia feno 990 taona tokoa taorianany nandraisan'ny papa ny fahefana tamin'ny taona 538 taorianan'i Kristy izany. Mafia ny famelezana natao tamin'ny fahefana papaly saingy araka ny apokalipsy 7:12 ny 12 dia ho sitrana ilay fera saiky nahafaty azy ozy izy ary andreny amin'izany hery zany bebe kokoa izao tontolo izao. Satana no ambadiky ny fiemorana. Izy ny tena lehilahin'ny ota saingy miasa amin'ny alalan'ny olombelona mpanompiny ilay mpamitaka lehibe mba hatotozan'ny fikazany.
Ireo toetra mampiavaka ao amin'ny bokin'ny Daniela sy ny Apokalipsia dia manambara fa antoko iray ihany no asehon'ilay tandroka kely ao amin'ny Daniela 7 sy ny bibidio amin'ny Apokalipsy 7 sy 4 ary ilay tena mpandika lalàna ao amin'ny Tesaloniana 2 dia ny fahefanam-papara zany. Ilay Andriamanitra manana fitiavana ambony indrindra no nanome an'ireo faminanen'ireo mba hanomanana vahoaka iray ho amin'ny fiavian'i Jesosy. Fitenenana mafy atao amin'ireo fiangonana izay niala tamin'ny tenin'Andriamanitra izany, fa tsy mamitesa mivantana amin'ny vahoaka efa ao. Mahakasika ny rafitra iray izay namitako olona an-tapitrisany ny hafatra entintsika zany. Tena teny Kristy ireny ny olona ireny na dia voafitaka azy, noho izany dia tokony hitondra azy ireny araka ny fahamarinana isika. Izany mahatonga antsika mianatra ny teniny ankehitriny ary haingany ny fahalalantsika, ny famotopotorantsika, ny faminana rehetra tahaka izao dia mba ahafahanao mijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana ara-tsapahanao fa miaina amin'ny andro farany tokoa isika ary natao hanome fahazavana an'ireny namantsika ny ivelany ireny. Dia azahoa hery ary ataovy ho risika ho anao mba azahoanao ny hery ahafahanao miatrika an'io avy ny fianarana ny ten'Andriamanitra. Vavakisika, ry Tompoandriamanitra eo misaotra anay ny amin'izany teninao izany anio, mangataka ny fanahinao masina izay mba ampitoetra mandrakariva am-ponay ny teninao ary koa tonga anay harisika ny fanompoana, tsy ho variana ny amin'ny rotorotom-piainana fa tsapa fa ianao ny loharan'ny hery rehetra ary ianao efa nisolo vonanay teo amin'ny hazo fijaliana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.